Fanaovana grefy Madagasikara moa zany dia be kenikeny azo filazaina azy mihitsy satria mila fanomanana lava be mihitsy ilay izy mialohan'ny ahafahana manao zavatra rehetra dia ny lalàna ary lalàna mbola lalàna lohakadra fotsiny zany misy zao hoe voasoratra natao code de santé momba ny transplantation ary voasoratra koa amin'ny code de déontologie nanomboka tamin'ny 2011 sy 2013 fa ny tena lalàna mameny fanaovana transplantation mbola tsy misy eto Madagasikara ary izay midingana tian'ny ministéran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny société malagasy de néphrologie androsoana zany amin'ity taona ity dia rehefa misy an'izay lalàna izay dia azo heverina amin'izay zany ny ara teknika rehetrarehetra satria raha ny marina raha ny trano ahafahana manao an'ilay fitsaboana efa misy tokony mifanaraka amin'ilay karazana fandidiana raha ny fanafody azo afarana ary manodidina ny hoe lafiny teknika eo izay koa dia mila mifampalalana mifampianarana ny vahoaka zany sy ny marary no momba ny hoe inona no tombotsoa azo avy amin'ilay fitsaboana izay ngamba zao no dia maniary antsika amin'ity taona ity ary araka ny nasoan'ny présidentny société malagasy de néphrologie teo dia voalahatra tokony ho vita amin'ny faraparan'ity taona ity zany ny grefy voalohany raha atain'Andriamanitra. Ny maladie rénale eto Madagasikara zany ho an'olona 4 tapitrisa dia verina fa misy any manodidina ny roetsy ano any mahery ny olona tokony ho tratrany maladie rénale io fa saingy izy io moa aretina misoko mangina ka tsy mahafantatra koa fa ny sasany amin'ireo marary hoe manana an'ilay aretina izy. Ny fahavazana dia izao rehefa tena nafarany aretina foana zay vao misy trano ivelany ary zay vao mahatonga ny marary anatona fitsaboana dia na izany aza raha 4 tapitrisa ny malagasy dia tokony misy marary 7 hatramin'ny 1 alina eo na mahazo grefy na manao dialyse. Ny marina nefa dia ny olona vita grefy arahana eny amin'ny hôpitaly amin'izao fotoana izao dia tsy mihoatra ny 20 ary ny olona manao dialyse dia 30 eto Madagasikara. Izany hoe misy anarivony maro tsy mahazo fitsaboana no miala fosany ary efa rana marary moa satria ny voa ataovy ankinan'ny aina dia mahafaty mihitsy zany insuffisance rénale na hoe fahasimban'ny fo tanteraka. Ny fitsaboana ny voa zany dia ilay karazany roa rehefa tena hoe simba tanteraka izy raha ny dialyse dia eo amin'ny 3 tapitrisa isam-bolana eo ny lany marary iray mitsabo-tena ary ny manao grefy kosa dia manodidina ny 2 alina ka hatramin'ny 4 alina dollara ny manao grefy anankiray raha ny amin'ny tany moramora zany nanaovana azy raha ny amin'ny tany mandroso lafo kokoa ilay izy tafaikatra hatramin'ny hoe 1 hetsy na 2 hetsy euro. Hiezaka n'olatra volavolan-dalàna ny ministéran'ny fahasalamam-bahoaka ho ananivon'ny filan-kevitra minisitra aloha zany ka raha eken'ny filan-kevitra minisitra dia tokony mandeha ny chambre anankiroa dia ny assemblée nationale sy ny sénat. Izany ho tafiditra amin'ny volana mai 2016. Manana ny fotodrafitrasa anaovana ny grefy ento izay ny teny teo efa misy hôpitaly hita zany fa mifanaraka amin'ny fotodrafitrasa ilaina ary efa nandalovan'ny manam-pahaizana hoe expert avazazy izy ary efa mivalide hoe tokony azo anao. Tena mbola tsy afaka milaza vidiny aminareo amin'izao satria le fanafody miteny anaraka miteny anatoko dia hoe le fanafody tsy azo afarana raha tsy 3 volana mialohan'ny daty anaovana ny grefy voalohany satria fanafody malaky simba izy ireo dia anjany vao fantatra ny vidiny nefa io fanafody io tena mitondra ny vidiny ihany. Rehefa atao ilay grefy dia iza ny olona afaka manana? Ny malagasy rehetrarehetra arakaraka ny lalàna ho eken'ny assemblée sy ny sénat zany farany tokony izy angamba dia tokony ananjoan'ny familestole malagasy rehetra fa ohatran'ny fitsaboana rehetra moa zao dia mbola hoe miandro tena daholo ihany koa ny olona tsaboana dia izay koa zany mbola sakana reny mbola miandro.